An-dalana Hody. An-dalana Hody. Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Opfay Radio. Manolotra ny araba ho antsika mpiaino izao fandaharana amin'izao onjam-peo izao indray ny tenako. Ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika rehetra amin'ity fampianarana fampiarezana mitondra ny lohateny hoe An-dalana Hody ity. Mialohan'ny anokavatsika ny ten'Andriamanitra nefa dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Tsy ho Andriamanitra eo misaotra anao izay no ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ahafahanay mandrindray ny teninao amin'izao fampaherezana fampianarana anay tsirairay avy. Tahio izay tsirairay avy izay mandrea sy miaino izao fampianarana izao. Tononona sy angatana amin'aranao izany Jesosy. Amen. Farana eto zany ilay anankefatra mahakasika ny fanaovana ratsy izay nanazavana ny tontolo manodidina izay misy ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao manoloana ny ratsy andavanandro izay atrehana. Dia ny anio dia hoe tsy manao ny ratsy satria miaraka amin'Andriamanitra. Izay zany ilay izy, tsy manao ny ratsy tsika satria miaraka amin'Andriamanitra. Ary tena izany tokoa no zava-misy marina satria raha miaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy tsika no andehanao ny zavatra tsy mety na ny zavatra ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny mifanohitra amin'izany mandrakariva ny tokony ataontsika dia manao zavatra tsara eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany, andiny 15 misy teny toy izao, misy toko sy andiny anankitelo eto misesy ovakitsika aloha dia avy eo tsika amelabelatra an'izany hoe tsy manao ratsy satria miaraka amin'Andriamanitra izany. Dia izao no voalaza ao amin'ity Timoty voalohany, toko voalohany ary ny andiny 15 ity mivarito izao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsy. Ny didin'Andriamanitra, ny baikon'Andriamanitra dia fitiavana sy finoana tsy mihatsara velatsy. Raha vao tsisy ny didin'Andriamanitra zany dia finoana mihatsara velatsy zany. Fihatsaram-belatsy ny betsaka. Ahitantsika tsara tamin'ny lasa fa misy manamaro-tena ny amin'ny ratsy izay ataony. Satria izao ny antony anaovana an'izany. Kanefa tsy avelan'Andriamanitra ho afamaina foana. Na dia manana fanamarinan-tena ianao, ratsy mibebaka. Ny fibebahana ihany no vahaolana. Dia ao amin'ny Jaona faharoa, toko voalohany, andiny 9 dia ozy hoe Jaona faharoa, toko voalohany, ny andiny 9 dia ozy hoe ary izao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny, zany ny didy tahaka ny efa renao hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy. Izay ilay fitiavana, fanarana ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Ary ny fitiavana lazaina eto dia fanarana ny didin'Andriamanitra. Fa ny ahoantsika ny fitiavana ny manodidina antsika dia fanarana ny didin'Andriamanitra. Fanajana an'izany raha tiantsika ny manodidina antsika tsy vonoantsika zany, raha tiantsika tsy mangalatra amintsika, raha tiantsika tsy mandainga amintsika, tsy manao zavatra ratsy, eo nefa didin'Andriamanitra avokoa. Dia izay ilay izy. Dia ozy eo amin'ny Jaona, filazantsarany Jaona, toko 17 ny andiny 15 dia ozy hoe filazantsarany Jaona, toko 17 ny andiny 15 dia raha tia ahy ianareo dia hitantrana ny didiko. Andriamanitra dia fitiavana izay mitantrana ny didin'Andriamanitra
dia tian'Andriamanitra. Izany no mankatoa. Ny fitiavana ray aman-dreny dia fanehoanao fankatoavana ny ray aman-dreny sy ny fanajanao azy. Ny fitiavana ny ray tam-po sy ny rahalahy sy ny mpiara-monina dia ny fanajanao ny fankatoavanao azy. Ny fitiavanao ny vady dia ny fanajanao sy ny fankatoavanao azy. Ary zay le tenenin'ny Jesosy Kristy eto hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ao amin'ny Jaona 4:15. Mazava tsara izany fa ny tsy fitandremana ny didy dia tsy fitiavana an'Andriamanitra. Tsisy fanamarinana afaka ataontsika tahaka an'le teo aloha nanamary tena hatramin'ndray Abrahama ray ny finoana ny amin'ny ratsy sy ny lainga sy ny fahotana izay ataony fa loza ny vokany. Fanafaizana sy fitsarana no nataon'Andriamanitra. Loza. Dia eto koa zany dia zao hoe mazava be hoe mila mankatoa an'Andriamanitra satria ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, ny didy dia fitiavana. Ahozy izy hoe raha tia anareo dia hitandrina ny didiko. Tandremo ny didy. Finoana tsy mety tsara velatsia izany. Ao amin'ny Daniela 7:1 sy ny manaraka eto no manomboka ny vakitentsika mahakasika an'ity lesona tsy manao ratsy satria tian'Andriamanitra tsika, satria miaraka amin'Andriamanitra tsika, satria Andriamanitra dia fitiavana, satria tsy tika ary fantatsika fa ny fitandremana ny baikon'Andriamanitra, ny fitandremana didin'Andriamanitra dia fitiavana, fanehoantsika fitiavana. Eo ny andininy voalohany Daniela 7:12 nonofy nanan'Andriamanitra ny Nebokadnezara sy ny nahatanterahany izany nofy izany. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena 80 akiho ny avony ary 9 akiho ny sakany dia natsangany teo amin'ny tany lemaka Dora tamin'ny fehiny Babilôna izany. Mbola isy lesona mahakasika an'izany lava be mihitsy ny amin'ny Daniela manomboka 1 sy ny Daniela 2 fa eo amin'ny Daniela 2 dia lay nilazany Daniela ny nofy izay tsisy nahafantatra an'ny Nebokadnezara rehefa tonga amin'ny alina matory dia manofy izy. Fa rehefa tonga ny maraina dia tiany mba ho azavaina aminy le nofy ka ireo papafantatra ny nofy rehetra sy ireo manam-pahendrena rehetra no asiana mamahalisika nefa tsisy nahavaly an'izany fa i Daniela nanan'Andriamanitra satria miaraka amin'Andriamanitra dia izy no nilaza ny nofony mpanjaka. Dia hoe sary olona ngezabe le izy, ny lohany dia volamena sy ny sisa ny teneniny teo. Dia rehefa fantatry Nebokadnezara tokoa fa izay le nofy ary ny dikany sy ny fanazavana izy efa nambarany Daniela avokoa dia ny zavatra nataony dia zao ananao sary olona volamena ihany izy satria naneho ny fanjakany zany fa nataony volamena daholo izy rehetra fa tsy nisy vy, tsy nisy tanimanga, tsy nisy sisa sy ny sisa izay tao anatiny tao fa nataony volamena ray manontolo ary izao no fandehany. Ny faharoa Nebokadnezara mpanjaka naniraka mpamoro ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernora sy ny andriam-baventy sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpailalana sy ny mpitsara avy ny komandy satokony mba hanamasina ilay sary olona efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Zany hoe nahatsoana daholo ny ministra ny vola, ny membre ny gouvernemanta rehetra, ny prime ministre sy ny ao amin'ny fanjakana rehetra iankoka eo amin'ity sary vongana izay natsangana ty. Dia ny andininy fahatelo dia nivory hanamasina ny sary olona izay efa natsangana
natsangany Nebokadnezara, mpanjaka, ny solompanjaka, ny mpanapaka sy ny rehetrarehetra le voalaza teo. De andiny faefatra, ary de nisy mpikabary ny antso mafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy ny samy hafa fiteny. Eo ny rehetrarehetra de natsona ny vahoaka ray manontolo, vahoaka ny Babilôna ray manontolo natsona. Ary tsy ny vahoaka ny Babilôna ihany fa reo babo koa natsona. Andiny fadimy rehefa mandre ny fanen'ny Anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symphony ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankohofa ka mivava amin'ny sary olona volamena zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Rehefa maneno reo zavatra rehetrarehetra reo dia miankohoka dia mivava amin'ny sary olona volamena. Tandremo mivavaka amin'ny sary olona, na volamena io na tsy volamena. Ary tandremo miankohoka amin'ny sary olona, na volamena io na tsy volamena. Fa tsika manana an'Andriamanitra izay tena izy ahafahantsika miankohoka amin'ny vantana. Tsisy mpanelanelana, tsisy sary, tsisy endrika. De ozy izy ny toyiny. Ary tamin'izany de nisy kaldianina sasany nanantona ka niapanga Jiosy. De niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara andininy 7 zay hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay ny ianao. Ry mpanjaka ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanen'ny Anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symphony sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa de iankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Satria rehefa nalefa zany le zava-maneno rehetrarehetra de nisy tsy niankohoka tao, nisy tsy nivavaka tao, nisy tsy nanompo tao, nisy tsy niandohalika tao. De ozy izy andiny 12 koa misy Jiosy izay nataonao tonian'ny raharaha Babilôna sy ny fahiny de Sadraka sy Mesaka ry Abednego ireo lehilahy ireo tsy mba nanaiky ny tenao akory ry mpanjaka, tsy mba manompo ny Andriamanitra izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena zay efa natsanganao. Fantatsika tsara zay le teneniko hoe ny tantarany Sadraka, Mesaka, Abednego. Tsy izy ireo fa i Azaria, Misaela ary Anania. Ireo de nomena an'ilay anarana Sadraka, Mesaka, Abednego. De izao tsy niankohoka izy telon'ny rahalahy. Tamin'ny fotoana zay nitezana azy tao amin'ny mpanjaka de 10 ny fahendreny izy telon'ny rahalahy reto. Ary zay nahatonga azy no tendrena ho amin'ny toerana zay voalaza teo hoe ireo olona zay nitendrena ho tonian'ny raharaha de tsy niankohoka. Ary matetika ny olana de zao hoe rehefa voatendry ianao nanomena toerana, nanomena anjara de tonga amin'ilay fitenena hoe misolelaka. Manaiky zay ataony nanendry anao. Satria ny toerana zava-dehibe, tombontsoa zava-dehibe, voninahitra zava-dehibe. Fa izy telo amin'ny rahalahy de Andriamanitra ny zava-dehibe. Tsy ankohoka amin'ny Andriamanitra Nebokadnezara, Andriamanitra volamena. Andiny 17 de niteny tamin'ny fahavinirany sy ny fahatezerana ny Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ry Abednego de nentiny teo anatrehany mpanjaka ireo lehilahy eo. De niteny Nebokadnezara ka nanao tamin'ny hoe mofa nahininareo va ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego tsy mba hanomponareo ny Andriamanitra
na ivavahanareo amin'ny sarolona volamena zay natsangako. Fananinareo ve? Mazava fa fanahy indriny. Andiny fa dimy laketriny raha miomana ianareo amin'izany izay andrenesanareo faneniny anjomara sy ny saboka sy ny validy ny tonona teo indray ireo anaran'ireo satria nomena amin'ilay antsoina hoe seconde chance. Zay zany nomena fotoana ahafahany mamerina zany Isadraka Mesaka sy Abednego sao de tsy henony tsara ny zava-maneno maromaro eo nefa dehibe. Ndosy hoe sy ny zava-maneno isan-karazany ka miankoka sy mivavaka amin'ny sarolona izay nataoko de tsara zany fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo andiny fa 12 misy an'izay de atsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehitra ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako zany iza. Ary matetika zay le izy zay le tamin'ny lasitsika de hoe manao ratsy noho ny tsy fidiny satria efa tratra ny toe-javatra zay afatany tenatsika taky ny Abrahama satria tsara tareo loatra i Sara de matahotra izy sao de vonon'ny olona noho ny amin'ny vadiny ka nandainga efa lazainy fa anabaviny i Sara. De eto koa zany ny ainy izy telo amin'ny rahalahy no voakitikitika manokana ho faty ary ao anatin'ny fahafatesana ratsy. De zao no toyany andiny fa 7 andiny fa 9 de zao no navalin'izy telo ny rahalahy. De namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony amalina ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Tsy misy antony. Inona moa ny edina hevitra amin'izany? Matetika tokoa moa misy ady hevitra efa tsy tokony hidirana mihitsy satria efa samy miziroziry amin'ny hevany. Inona moa ny hidirana amin'izany? Io miteny hoe vonoko ianao ny vonoko nareo vao tsy miakohoka ve tena zay tsy akohoka. Mpanjaka miteny hoe fananinareo ve de fantatra tsara fa fanahininy. Inona moa ny edina hevitra ozy izy. De ozy andiny fa 7. Mahafinaritra ny andiny fa 7. Ozy izy hoe indro Andriamanitra izay tomponay de mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao mpanjako. Ery aloha ery de ozy izy Nebokadnezara hoe iza moa zany Andriamanitra zany hahavonjy anareo am-pelantanako eo am-pelantanana amin'ity laforo ty fa tsy maintsy ho faty nareo. Tsy maintsy mibeba nareo na miakofa nareo mivavay nareo ao mandohalika nareo vao maneno ny trompetra sy ny zava-maneno rehetrarehetra fa avelako rehefa miankohaka eo amin'ny Andriamanitra io. De ozy izy ny teny ny averiko Andriamanitra io ny andiny fa 7 indro Andriamanitra izay tomponay de mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao i mpanjako. Manana antony na de voadidin'ny olona matapitrisany azy. Zay mety hamono anatin'ny fotoana rehetra de tsy natahotra izy telo amin'ny rahalahy. Mamonjy anay Andriamanitra amin'ny tananao io mpanjaka na de telo ary zay na ianao amin'ny fanjakanao sy ny fiandriananao matanjaka miaraka amin'reto miaramila be dehibe hoe mamonjy anay Jehovah. Mamonjy anay amin'ny laforo koa. De eo amin'ny andiny fa 9 ny tena mahafinaritra zay mifanandrify amin'ny lohatenitsika. De ozy izy hoe ary na de tsy izany aza. Ny tia nytenena aho na de tsy izany ary na de tsy hamonjy anay aza Andriamanitra amin'ny laforo io eo amin'ny tananao. De tsy hanota zahay ny dikany satria miaraka amin'Andriamanitra. Dosy
Avina de tsy izany azy aoka ho fantatrao mpanjako fa ny Andriamanitrao de tsy ho tomponay amin'ny sary olona volamena efa natsanganao de tsy vavahanay. Sanatria tsy nohon'ny tsy fidiny de koka sy anao ratsy izahay satria ho faty tsy nohon'ny amin'ny ainay nona ny zanakay tsy maintsy andohandry de angalatra andainga isoloky anao ratsy tsy noho izany rehetrarehetra izany ka andeha iankohoka eo anoloan'ity sary vongana ity fa noho ny fiarahana amin'Andriamanitra, noho ny fahafantarana an'Andriamanitra fa mamonjy sy manavitra, noho ny fahafantarana fa tsinotsinona ny sary vongana zay iankofana. Teo amin'ny andininy 20 zay lehilahy 110 aloha de feno fahatezerana Nebokadnezara ka niovany tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego de nasaina nafanaina ho impito mihoatra noho ny famanana azy ny lafaoro. Fa mafana be zany fa vao mai nampiakarina ny température, nampiakarina maripafana ny hafanana ambony. De ozy ny andininy manaraka de nafatotra ireo lehilahy eo nefa mbola teny amin'ny any ny lobakany, ny akanjony, ny kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa ka de natsipy teo anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Tsy maintsy natsipy ary zay tadidio amin'ny fiainana de zao raha sendra zavatra sarotra tsy maintsy mandeha ianao matetika indraindray fa manana fahatokiana mandeha ao anaty lafaoro manana fahatokiana tanan' Jehova momba anao. Somary amaky aingaikaingantsika satria mandeha ny fotoana. Satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mamay indrindra lafaoro de maty ny lehilahy foen'ny lehilahy zay nanipy any Sadraka sy Mesaka sy ny Abednego. Zay nanipy any Sadraka sy Mesaka nalefa ny nanipy anankiray maty, nalefa ny faharoa may, nalefa ny fahatelo may. Ary izy telo lahy ireo Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia voatsipy ampatorana atao anatin'ny lafaoro. De talanjona ny Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsaina hoe motsy telo lahy mifatotra avany natsipy tao anaty afo. De namaly ny mpanjaka ka nanao hoe nanalo ny tsanjaka eo ka nanao hoe maro ny zandry mpanjaka ao izy ka no indro ao mahita efa ada tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona koa izy ary ny fijerin'ilay faefatra de to zanak'ireo Andriamanitra Jesosy le faefatra. Ireo Sadraka sy Mesaka ary Abednego zay vao vany tanany may ny afo ny tady ny akanjony tsy maninona mandehandeha ao anaty afo. De nanantona ny varavaran'ny lafaoro nisy afo nirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe Sadraka sy Mesaka sy Abednego mpampon'Andriamanitra avo indrindra mivoaka avy aty. De nivoaka avy tao amin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tsy nakasikasy na de natao avo fitoeny azy ny lafaoro fa eo nanipy azy maty nivoaka tao izy ohatran'ireny nivoaka avy tao an-trano ireny nakeo atokotany na fofona afo aza tsisy. Ao ny mahagaga de resy lahatra tampoka Nebokadnezara ka nilaza hoe ry Sadraka sy Mesaka Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra. Mpanompon'Andriamanitra avo indrindra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de tsy manao ratsy. Andriamanitra de fitiavana, didin'Andriamanitra de fitiavana. Manana vahaolana foana Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Voninahitra an'Andriamanitra raha amintsika rehetra ny fiadanany aminy. Marina amin'izao fotoana izao tsika amin'ny alalan'ny vavaka hanondrika alohantsika isika. Misaotra anao zay Tompo Andriamanitra eo noho ny teninao. Ianao dia fitiavana. Ny antony didy dia fitiavana. Ary tsy manao ny fahotana izay, tsy manota izay, tsy manao ratsy izay satria miaraka aminao. Fantatra fa ny manota dia fantikana ny lalànao. Ampio izay mba feno fitahiana avy aminao ary ijoro
mahatoko fa ianao no miady anay tantana anay amanotanteraka ny tely fikasana ho anay ta io ny mpiaino rehetra ho feny fiadananao sy ny fahasoavanao izy eo fa tononona zakatana aminarnao zany jesosy kristy tompo amen. dia mametraka ny mandra-peona amintsika mpanaraka n'izao fandaharana an-dalana hody izao indray ny tenako ho amin'ny mandra-poesaka indray tompoko. narainao teo an-dalana hody, an-dalana hody, fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny Pasteur Andriamparany Rabelohataona. arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Radio.